manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy amin'ity takarivany alakamisy na ny jeudi ty akitra moa mahazatra atsika fa ity indray dia jeudi ho an'reto eo anivo fiangonana na ny FJKM zany zay mikarakara lalao baolina kitra goavana ry zareo etsy amin'ny kianjan'ny stadium Barikadiny mbola idirantsika mahakasika an'izay fa manasanao tompoko lahy tsy tompoko vavy raha tratranay eo ampisakafoanana moa ianao amin'izao takariva zao dia mirary anao izay telo mirala mianaka mba ho azo tomana somatsara neto akaiko eto dia eo aloha i dokotera zay anisany lohandoha ampisorona ao anatin'izany fikarakarana ny baolina kitra eo anivo fiangonana zany eo ihany koa Andriamatoa eze miaraba nareo tompoko tonga soa eto amin'ny Sisel TV ye tonga dia fanontaniana angamba zany no tsy atsetsina fa fanontaniana no zimatoa miakatra eto dia manam-baovao nareo zay ka ny fanontaniako voalohany zany dia hoe inona no mahatonga zany andia fikarakaranareo eo anivo fiangonana ty satria raha fantatra mantsy ny FJKM zany dia saika ny eny ambony pilipitra sy eny ambony altara no ary baiboly ny tena fitazona ankehitriny nefa dia latsaka sur terrain ampiasa crampon nareo inona zany ny tena mahatonga anareo ikarakara anty hetsika ity entoko dia misaotra ny radio sy télévision mandray anay ary dia miaraba ny mpijery manontolo eran-tamatavy izay manatrika eto izay reto dia avy eo amin'ny fikamanana mikarakara ny fahadimy folo taona ny radio Fahazavana izay natao mba anolona ny émetteur satria fantatritsika tsara fa efa tota dia tota io émetteur io ary tsika menakavy dia mahatsapa mihitsy fa ratsy ny fahenona ny radiotsika eran'ny Toamasina ka dia niezaka izay anolo izany zavatra zany tsy vita an'izay fa anao koa manamboatra ilay trano ampiasain'ny radio ka zay zany no antony zava-dehibe no natao amin'izao fankalazana ny fahadimy folo taona amin'ny radio Fahazavana zao zany hoe izy ty zany dokotera ohatrany hoe sady fitediavam-bola ihany zany izy ty raha ny tena marina zany resahanao satria anolo an'izay fitaovana zay no tena tanjona zany eo anatin'izay ka mahakasika an'izay hetsika izay indrindra nefa avy eo izay mbola ao aminao fa aza maiky anao fa mbola efa misy anankiray miandry anao koa to fanontany fa ny tena tanjona amin'ity zavatra ity zany marina aloha hoe eo hoe hetsika fitetiavam-bola izy fa eo ihany koa ilay fikolokoloana ny vatana satria reo miara-miasa reo ary mifameno satria raha tsy salama moa vatanao inona no hoentinao hiazakazaka eny ambony terrain eo fa ny mahakasika an'ilay ozy ianareo hoe hikarakara an'ilay fitaovana ao amin'ny émetteur ny radio Fahazavana dia nikarakara nyty hetsika ity zany hoe aiza ho aiza zany ny mety hoe lafi ny vidipidirana sy ny ahitana ny billet amin'izao fotoana zao ary ohatrinona zay vidipidirana zay io zany le mato secrétaire général andrena eny ary meny dokotera le fantaniana ary ozy anao teo hoe ambolo avy ny amako dia resina mpanetretena le valiny zay fanontanianao zay ny voalohanteny aloha dia ny miaraban'ny mpijeriny zao télévision Sisel zao ry miarabanareo amin'ny technicien sy ny mpanao gazety atao amin'ity Sisel ty ihany koa mikasika an'izay fikarakarana sy ny vidipidirana zay moa dia tena mirary raha ny tena marina le izy tsy dia tena razoina zany tokony tsy tena hoe fitadiavam-bola le izy raha ny vidiny no resana fa dia sady fitiavana an'le hoe baolina no karazana ino moa ty izy hoe fialamboly raha teo no mandrisika ny olona araka ny resanao teo hoe mba fahasalamana koa moa no azo amin'le inona ty izy fanatanjahantena dia zay nanaovana an'izy ka ny vidipidirana amin'izy io zany dia karazany anankiroa ny voalohany ny ary amin'ny tribune dia ray alina ariary zay mbola azolazaina ihany koa l izy hoe miaraka amina invitation moa zany io ray alina ariary io dia misy solon-tsakafo miaraka aminy koa zany ao anatin'le ray alina io anatin'le ray alina io barikety sy zava-pisotro
mazava azy moa ny fiangonana mikarakara zavatra tsisy alcool zany zava-pisotro fa zava-pisotro mamy no zavatra miaraka aminy eo. De ny anankiray ny ary amin'ny gradin arivo ariary zany le izy 5000 francs ka mba azo lazaina mirary de mirary zay zavatra zay ary mirary ihany koa zay hoe mba ho tonga daholo mihitsy ny rehetrarehetra ny am'izay inona ty za io lalao io fa afinaritra io zany zavatra ita de afinaritra io lalao satria ahitany pasteur andeha amitaka am'baolina fa tsy amitaka andany zay le zany zay huita ao reo pasteur eraky ny fitandremany Toamasina zany de hitantsika ao de samy mo ny mpiangonao amin'ny fiangonana fitandremana mba samy anotrina ny pasteur ny tsirairay avy fa de ahitan'izay rehetrarehetra zay eo ihany koa ny manam-pahefana zay iona amin'ny zavatra io moa zany ny tena moa mandray roa ihany am'izay zavatra zay dia ahitandry préfet ilalao ao imera moa laza ilalao ihany koa araky ny fiteniny dia afinaritra zany fahitana azy afinaritra ary mety misy fimezana andeha zany amin'io anio ka izy mirary atsika rehetrarehetra mba ho tonga amin'io fotoana io. Anapipikely azy dokotera de tonga de manampy anao rehefa avy eo fa ho anao zany zay mieritreritra hoe andeha ho eny amikanjany stadium amin'ny asabotsy izy io fa ny tapakila moa zany aiza ho aiza zao aloha mbola mety ahitana azy satria matetika mantsy ny olona misy ihany koa no mividy mialoha fa ny andron'ny fampisehoana zany na ny eny amikanjany stadium ihany koa hoe misy an'izay tapakila zay amin'ny fotoana io. Misy mihitsy ny fivarotana ny tapakila eny amin'ny stadium ary mbola misy toerana anankiroa misy azy eny amin'ny stadium zany hoe mbola misy de misy zany tapakila any amin'ireo fiangonana koa de mbola misy am'izao fotoana zao fiangonana sy ny sapana zay amin'ny fiangonana zay zany no mivarotra andreo tapakila reo amitsika amin'ny teny zao ary hoetika anampiana teo ny hoe fanatanjahantena ray fanatanjahantena fa misy zavatra anankiray koa de ny maha fialamboly ary an'le fanaovana baolina ray zay ary mampitombo ny fifankatiavana na eo samy mpivavaka na ny mpivavaka sy ny mpitondra zava-dehibe mihitsy zany satria tsy ho resaka kabary foana ny onana fa mba miakaraka amin'ny godasy keo ka zavatra zay mahafa mihitsy hoe hafa ny fifampikasoana rehefa ny monikianja ao ambony bozaka ary hafa ny fifampikasoana rehefa alohan'ny micro ny télé na ny radio ka zay zany mahazava-dehibe azy hoe mampitombo ny fifankatiavana zany eo amin'ny samytsika menakavina eo samy kristianina na samy kristianina arana samy kristianina sy ny mpitondra fanjakana. Tena marina zany dokotera ary tena manamafy an'izay teninao zay fa ny tiako hiverenana kely zany ho antsika zay andeha ho eny amikanjany stadium amin'io asabotsy io zany hoe ny ora sy ny fotoana moa zany omendry zareo ihany fa eny amikanjany stadium zany oka zavatsara ny eny amin'ny tribune ozy izy ray alina ariary zany hoe mbola misy barkety zany hoe misy olo-tsakafo zany eo anatin'iny ka ho antsika zay zatra n'ilay hoe lalan-dririnina tonga de hoe za mahafantatra ny anina fa anao eto de rehefa tsy any aminao zany le barkety de tsy nandovoly anao zany zay tamin'ny fotoana iny de lasa menatra olona eo ianao fa raha hoe tena mba tian'lay fampandrosoana eo anivon'ny fiangonana ianao zany dia mba tokony handray anjara amin'izay hetsika karakarain'zareo zay fa hiverina kely amin'ilay fanontaniana ry izy mirata hoe izy ty zany ohatrany hoe vaovao amin'ny mason'ny olona eto Toamasina de tena nantena aza mpanao gazety ara-panatanjahantena kirakira vaovao fanatanjahantena isan'andro fa ohatrany somary gaga nahita izy hoe de tena nanana an'izay fahavononan'izay nareo hikarakara izy ka any azo nareo daholo hatramin'ny préfet hatramin'ny tsy haiko ny gouverneur ve ho avy sa manao mino afa ho avy angamba izy de tena gaga ny tena zany eo anatin'izay ka eto indrindra mahatonga an'ilay fanontaniako hoe izy ty ve zany andiany voalohany sa hoe de hijany eo sa hoe mbola misy ny hoe anoizanareo an'ilay ity hetsika ity. Eny tompoko misaotra amin'izay fanontaniana zay io moa araky ny teninao zany ohatrany hoe sambany voanisy le izy ary indrindraindrindra tena mba ho atao fatao zany satria ny fanatanjahantena eo hoe fifaninanana azy
fa de tena mamanampy ny ara-pahasalamana io moa dokotera amin'izay zavatra zay fa de tena zay satria tsy hitatsika fa iny ty sahirantsika amin'ny ty aretina rehetrarehetra ataontsika araisona raitsika ohatra hoe diabety sy ny karazany reny de mba nisany mba fanafody ny fahitana azy io moa dokotera fa izy ny tena mahay fa ny tena mba expérience kely mba hititereny ampiarahamoniny any fotsiny de anisan'izay zavatra zay ka io tsy voatery zay fiangonana ihany zany tsy voatery fiangonana ihany ny karakaran'izay zavatra zay fa mety fanetanana fotsiny anay mlizy dia mba aoko no ny entité hafa na ny sampana hafa mety hanao an'izay zavatra zay satria fa nisy ihany koa izy io ary ny tena atao anatin'izay zavatra zay koa tamin'ny fotoan'andriny nisy an'ireny letanareo le nisy an'le mpanao atsika na malokila sy ny karazany reny tamin'ny fotoan'ireny de fa nisy an'izay ihany ary nafinaritra ary fenipoka ny kianja tamin'izany fotoana zany tamin'le izy de nisy koa faharoa teo koa ary le mpanao film ihany koa teo tamin'ny vetivety angamba tamin'ny fotoana ary tsy diso de tena ohatr'izay koa le izy sady afinaritra fa finaretana le izy fa finaretina be no azo fimehezana rehetrarehetra dia ny fahasalamana koa azo ary angatana amin'Andriamanitra moa tsy azo tsampiny tsika fa dia ny tsara koa ny andro de mba ilalao tsara ny mpilalao ho fanampinany teny SG teo amin'ny hoe ny pastera ho itena fa tsy ny pastera ihany fa ireo lohandony eo amin'ny fiangonana zany hoe ao reo mpiandry ny dekona de ho avy irotsaka eny keo ka atsy azy tsy ny mpitandrina foana zany fa reo olona rehetra zany ohatra hoe mpiandro zao tsy izy manao akanjo rebareba fotsiny no hitatsika fa tsy manao akanjona mpanao baolina izy fa de ilay olona manazava hoe iny mpiandro rahanina no milalao iny manazava no atsika mpijery fa zavatra isy daholo zany zavatra zany ka zay zava-dehibe hoe voalaza teo hoe ny fahasalamana fa mola veriky indray mandeha fahasalamana sy ampitombo ny fifampikasoa eo anatrentsika menakavy ny mpivavaka samy mpivavaka sy mpivavaka sy ny mpitondra fanjakana eto amin'ny tanànany Toamasina. Eny dokotera mazava de mazava mifanazavanao zay fa ho anao zany zay hoeny mikanja stadium eny amin'ny asabotsy de azadiny fa de na ny diakona na ny mpiandry zany misy mpiandry ihany koa eo ihany koa ny pastera ny katekista zany hoe rehefa ao anatin'ny fiangonana de amitak'olona daholo eny satria tsy maintsy famitaka eny ambony terrain ka de tsy maintsy zay zavatra misy fa io moa resaka fanatanjahantena tsy maintsy samy mba manao an'izay ihany fa izy ty ve zany rizony rahalahy ohatrany hoe akoatry ny baolina kitra zany zay ho atao mikanjany stadium mety hoe mba misy sono manentanentana ny olona ve eo akoatrany hoe misy ohatra hoe mba misy tandrokely ve mety ohatra zany inona daholo zatra mety hitranga amin'io asabotsy io eny misaotra am'izay fanontaniana zay ny sono moa de misy eo de zana ny ampety azy sy ahenon'olona rehetrarehetra n'zay zavatra satria amin'ny alalan'ny sono iny no afantarantsika hoe iny pasteur Fidy iny préfet José iny maire nantenaina iny gouverneur ohatra raha rina moa samy hoe daholo reo eo daholo hatramin'ny reny iny ty izy ny lehibe ny gendarme lehibe ny polisy rehetrarehetra tokony hoe daholo zany reny satria efa miray foana manko reo hoe raha vao autorité mpanao fanatanjahantena de efa miray daholo zay rehetrarehetra reo de miara manao amin'ny zay baolina zay ny trésorier général eo ny président tribunal ho avy eo misy ho avy eo daholo zany rehetrarehetra zany ka mitongava reo olona mba manosona an'izay rehetrarehetra zay fa de eo ny koa misy zavatra azo misy varotra kely azo atao eny angalana etaeta sy ny sakisakafo kely kasika an'izay zavatra zay fa de ny zavatra tsisy fotsiny de ny zava-pisotro misy alcool zay ngamba ny zavatra azo lazaina mikasika an'izay rehetrarehetra zay mazava zany zay fa aza mivimbona ty ivelantsio nareo fa ao anatiny zany efa misy an'izay felana etaeta zay raha satria ny andro moa zao mafana de mafana eto amintsika tsy maintsy hitady an'izay zavatra zay ny olona ka dia efa mampanantena zany mikarakara eto ary efa nanome toky ihany koa izy rahalahy teo fa de ahita pastera amitaka be nareo eny ambony terrain eny fa baolina kitra amin'ny fitahana fa tsy hoe izy olona baiboly tsy firana no tena angadiny sy ihanina fa anao zay de kory zany pastera amin'ity ndray mitorako ty zay maha ohatrany hoe sady fialambolin'ny comédie izy anisan'ny tena vaovao amin'ny mason'ny olona eto Toamasina zany zavatra zany ary antenaiko fa
ivadika kely atao amin'ny pastera zany atao amin'ny dokotera azafady hoe izy ty ve zany dokotera raha itoy misy andihany manaraka de mety ho hitarinareo amin'ny taranja hafa sa hoe hijanona ny baolina kitra ihany nareo voalohany indrindra aloha ninona moa nanombona azy amin'ny baolina kitra amin'ny fanatanjahantena rehetra misy de ny baolina kitra no mahazo olona be indrindra zany hoe raha ndeha hijery rugby ny olona mbola vitsivitsy any raha ndeha hijery basket ny olona vitsivitsy fa raha ndeha hijery football ny olona de tena be de be ka izay no antony nanomboana an'io fa azo atao ary mbola isy zany ny orinany hoe anao fanatanjahantena hafa ohatra fotsiny zao hoe amin'ny fiangonana sasany efa manana andihana mpanao football izy vehivavy de misy tsara zany zavatra zany de hitantsika ny orina fa tsy maintsy isy zany zavatra zany hitsara koa ny mpanao basket hoe ireo renim-pianakaviana basket de efa misy io zany am'izao fotoana zao fa mbola ho avy ny fotoana fa fietomboan-javatra io ay mazava be zany zay hoentiny mpikarakara zay fa de fanomboana ihany izy ty zany hoe santatra mbavarano zany a fa ny manetsa be mbola ho avy ny teny anampinareo miralary an'izay vao resadresakitsika zay satria de efa naritra teo amin'ny 30 minitra teo tsika no resadresaka tato anatin'ity fandarany ity ny teny anampinareo azy zany a mahakasika an'io hetsika amin'ny asabotsy io a dia ny mety hoe rindran-damina na ny lafi ny fandaminana indray a manao hoana ny eo amin'ny resaka sécurité ya ny fanapetrapetraka moa mikasika an'izay dia misokatra manomboka am'raiky amby folo moa zany a ny vavahady dia am'roa amby folo fa tokony tonga zany a ny mpilalao anao ny lalao voalohany ny lalao voalohany zany a dia eonan'ny mpiandry sy ny déconne mpiandry zany ifanandrina amin'ny déconne manomboka am'ray sasany zany a io matsa io a dia mety mifarana eo amin'ny roa sasany eo na roa mahery kely eo satria 70 minitra miditra indroa zay zany satria eo vétéran moa le izy ny tena marina fanazaozy taona any le izy de tsy maintsy zay zany nanaovana azy eo raha ohatra ka mitovy ny isa dia miditra amin'ny tir au but avy hatrany le izy tsisy prolongation io ka tsisy prolongation fa tonga de tir au but avy hatrany io a dia eo am'izay a zay resy moa zany de fa tsy mioraka hoe resinay nareo fa de raisina am'tsikitsikina daholo zay zavatra mitranga eo de ny faharoa amin'ny telo ora de ny catéchiste de ny catéchiste délégué miaraka amin'ny pasteur miona amin'ny manam-pahefana eto atoerana amin'ny telo no manomboka io fotoana io a dia ohatran'izay ihany koa le izy a 70 minitra indroa miditra de mifara amin'ny tir au but raha ohatra ka misy ny sahala am'izay zavatra zay dia misy amboara zay ho atolotra moa rehefa vita ny lalao rehetrarehetra ka dia mbola mirary mary miangavy mba ho tonga daholo ny rehetrarehetra amin'io asabotsy io dokotera mbola misy anampinao an'izay ve nanontany anao ny fandaminana de ny fandaminana de milamina tokoa satria nao misy polisy fa misy koa ireo tanora amin'ny sapana tily zay natao anao ny service d'ordre ao anatiny sy hatrany fidirina sy mametraka ny olona any am'torina tokony hipetrahany zay lisika efa milamina tsara daholo zany rehetrarehetra zany fa tsisy zavatra hitsika to eny ary efa mazava moa zany a ny nentiny reto vahintsika tamin'nyty alakamisy ity fa de aza dimy fotoanatsika amin'ny asabotsy manomboka amin'ny raiky amby folo ora zany de efa hisokatra mivavady a eny am'kianjan'ny stadium eny dia ho anao ampatsahivoko kely ihany ho anao zany a zay mieritreritra hoe hipetraka eny amin'ny tribune rehefa tsy manana barikety sy misy olo-tsakafo tonga de mialaty eo fa baraky eo anao satria efa misy zatra n'izay lalan'irina zay ihany mantsy fa elanatsiny pasteur ISG sy dokotera misy zatra an'izay de aloha tonga de mba ho fantany mantsy mba tsy sin'ilay hoe fanalana azy eny satria mety hoe mahafantatra ny anina de za mahafantatra ny any io mantsy fombantsika malagasy manao an'izay hoe zany nga tsy fantatrao a za zao fa de rehefa tsisy an'izay zany any aminao a lay hoe nahazo an'le barikety ihany de tsy nandoha vola ianao zany fa tonga de mipetraka fotsiny eny ary mino a fa hoento samy fisavana mahakasika an'izay eny ary tompo klasy tompo vavy a zay no mamarana ity
fandarany ity fa dia ametraka veloma mandrakta fa teny kely farany nga mba avy aminareo miralahy marana antsika ny fotoana eny misaotra nareo atao amin'ny tsisella moa zany nampiatrano anay ary nafahanay lazalaza am'izay mikasika an'izay rehetrarehetra zay fa dia mbola manentana nrehetrarehetra raha ny eo amin'ny manam-pahefana moa zany a dia efa fa ny zay taleparitra rehetrarehetra sy ny miaraka aminy ny manomboka any amin'ny préfet io a ny any amin'ny gouvernorat io a ny any amin'ny commune io a dia miangavy any rehetrarehetra mba ho tonga ary ilalao amin'io fotoana io satria be dia be ny azo ampidirina anatin'iny liste iny ary am'olona azo raisina daholo ny rehetrarehetra any amin'ny préfet moa ny any mikasika an'izay a ny listra mikasika an'izay a dia mba mitongava any amin'ny préfet na mitongava any amin'ny stadium amin'io sabotsy io a fa dia hita zay lalao zay ohatran'izany koa ny aty amin'ny fiangonana dia mba mitongava daholo ny rehetrarehetra ny mpilalao moa zany ny pasteur rehetrarehetra ny catéchiste délégué ny mpiandry ny décone fa dia ilalaotsika ary hita fafinaretina daholo ny am'izay rehetrarehetra dia mankasitraka anareo tamin'ny sisena tompo manakasitraka ny radio dia mamampilaza amitsika rehetra koa fa eo am'lafiny ara-pahasalamana raha sanatry misy zavatra amitseo zany a dia efa misy sapandraraha miandraikitra an'izany a eny atoerana dia mandrivony vadotsika fa tsy zavatra ahitsika ny am'izany eny ary tompolasy tompo vavy zay mamarana fotoana antsika amin'ny herinan'io a toy izao indray veloma tompoka